fitadiavana rehetra ho amin'ny tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra akatsika ny afatra ry havana dia ny tantara faharoa toko faha-enina amby roapolo ny andinin'ny faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Tsy amerina hamaky izany intsony fa ataoko efa mazava ny namakiny mpanampin'Andriamanitra azy teo. Tantaran'ny Ozia. Ozia dia mpanjaka teo amin'ny fanjakana atsimo, izany hoe tao Joda, ny renivohitra dia Jerosalema. Zanak'i Amazia izy, ary mbola vao tanora eritrerony satria 19 taona monjy izy dia efa tonga mpanjaka. Ny fanjakana raha teo dia fandovana ny zanakalahy no mitondra ny fanjakana. Zay no atao hoe dynastie davidika moa milaza azy, taranak'i Davida eo amin'ny fanjakana atsimo, zanakalahy ny mpanjaka dia mitondra ny fanjakana. Naharitra 20 taona ny nanjakan'ity mpanjaka ity tao Jerosalema. Raha diakoniny zany dia manda firy, hay manda 3 sa 4 zany, elo zany nanao zay mahitsy, nanao zay tsara teo mason'i Jehovah zany lehilahy mpanjaka zany, tahaka ny Amazia rainy ho ny voalazan'ny tantara. Nanao zay mahitsy tsara teo mason'i Jehovah izy, ka tena nambinin'Andriamanitra noho izany toetra tsara zay nananany zany, ka tonga nandresy firenena maro izy, ary tena niely-patrana ny lazan'izany lehilahy antsoina hoe Ozia mpanjaka izany. Saingy rehefa nahery sy natanjaka izy dia lasa niova, lasa nivadika tamin'Andriamanitra. Tsy mahazaka le fanambinana, tonga ny fiebebona, tonga ny firariana. Fahamarinana roa ry havana no azontsika raisina eto amin'ity ten'Andriamanitra ity. Ny fahamarinana voalohany dia izao: izay mitady an'Andriamanitra dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Andeha ry havana mba haveritsika izay: izay mitady an'Andriamanitra dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Isika hoe 19 taona izy dia nandray fahefana, mbola tao anatin'ny fahatanorany. 20 taona izy vao nitondra, zany hoe tena naharitra ny fitondrany, matoa maharitra 20 taona zany. Anisan'ny mpanjaka tsara namirapiratra ny fanjakana zay nentiny no tantaniny tamin'izany. Toy izany koa ny fena tao avaratra tao Israely zany, na Samaria moa ny renivohitra tao avaratra, dia tena samy nandroso be ny firenen'i Israely. Zany hoe tena nisy firoborobona teo amin'ny lafiny rehetra, ny ara-toekarena, ny sosialy. Raha afaka itsika ny toko faha-enina amby roapolo manontolo dia hita izany sika. Lehilahy zay nazoto nitady an'Andriamanitra izy, niaino an'Andriamanitra, nakatoy ny tenin'Andriamanitra, niankina tamin'Andriamanitra, ary mila hevitra amin'Andriamanitra rehefa nanapa-kevitra. Vokatra zany ry havana, rehefa ny olona no mitady an'Andriamanitra, rehefa ny olona no makatoa an'Andriamanitra, dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany. Vokatra zany dia zao: nanampy azy Andriamanitra, dia tonga nahery izy nomban'Andriamanitra avokoa izay nataony rehetra teo amin'ny lafiny rehetra, ny toekarena, ny sosialy. Nandresy fihena maro izy, ary nalaza ny eli-patrana, ny lazan'izany lehilahy zany. Ny afatra ry havana voalohany dia zao: rehefa miankina sy makatoa an'Andriamanitra isika, dia momba atsika izy, miaro atsika izy, manohana atsika izy, manampy atsika izy. Na anehoan'Andriamanitra ny voninahiny Ozia eto, nahita fitita amin'Andriamanitra
dia nambinina izy tamin'izay nataony rehetra. Io ry havana ny fanalahidin'ny fahompiazana, tianao ve ny aomby? Fanalahidin'izany tsy misy afa-tsy ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, fikatsahana azy amin'ny fosiny saina sy ny fanahy. Hoy ny ten'Andriamanitra ny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia omeko anareo zany rehetra zany, omeko anareo cadeau zany rehetra zany, omen'Andriamanitra isika. Fa tovolaram-pahamena reo amin'ny fiainanao ny fikatsahana an'Andriamanitra. Mazava ny tenin'ny Amosa, ten'Andriamanitra manao hoe tadiavo aho dia ho velona ianareo. Ny fitadiavan'Andriamanitra no miantoka ny fahavelomana. Omen'Andriamanitra fanambinana izay tsy mila katsahana akory sika, tahaka ny Solomona dia nangataka fahendrena, mio fahendrena ozy izy mba hitondrako reto vahoaka be reto, dia nomen'Andriamanitra azy no fahendrena. Fa izay tsy nakantahany akory aza dia nomen'Andriamanitra ka tonga namirapiratra izany fanjakana amin'isiny Solomona zany. Ry havana rehetra amin'ny tompo, tianao ve ny aomby? Tianao ve nahita fiainana feno fiadanana sy fahasambarana? Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, ataovy ny asan'Andriamanitra, ataovy ampitiavana ny asan'Andriamanitra. Zay le teny fanefa moa président hoe zay ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana, miasa mpitiavana, mandroaka ny asan'ny maizina, asan'ny mpiandry zany, asa voalohan'ny mpiandry. Ataovy ampitiavana ny asan'Andriamanitra, aza manao hoe miasa terena na tambatambazana, fa mifanaranao sy ny tompo zany, fa tsy mifanaranao sy ny olona na amin'ny fiangonana. Ianao sy ny tompo ny fanaraka fanao ny asany, zay ny fanaikenao tamin'ny tompo dia ataovy zany. Ankatoavany sitrapony dia hita fanambinany ianao. Marina amin'ny zavatra rehetra andriavana malala, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Fa Andriamanitra manokatra ny varavarany lanitra, mandrotsaka fitahiana. Zany iny dikany hoe ary etinareo ny fahafolokarena ho ny tompo, dia ho sokafako ny varavarany lanitra, sokafan'Andriamanitra ny varavarana. Fa katsao aloha ny fanjakany, fa tsandrema nefa so dia hoe miasa ny asan'Andriamanitra mba ho tady tombontsoa. Ataoko ty asa ty sa mba hitan'ny tompo zao fiazakazahako zao. Tsy ry havana, ataovy ny asan'Andriamanitra, zay no adidinao, fa ny tompo manohy ny toyiny. Tsy miasa mitady tombony sika, fa miasa mpitiavana, satria efa nomena maimaimpona dia mizara maimaimpona. Fa ny fahamarinana faharoa ry havana, inona moa le voalohany teo sao dia adino. Izay mitady an'Andriamanitra dia manenina, anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, asehon'Andriamanitra aminao ny fahatsarana rehetra rehefa manao ny sitrapony ianao mankatoa azy. Fa ny fahamarinana faharoa, izay fahamarinana mampiorokoditra dia zao ry havana, izay mivadika amin'Andriamanitra dia faizina. Andeha averintsika ry havana, izay mivadika amin'Andriamanitra dia faizina. Rehefa nahatra teo amin'ny fitondrana ity lehilahy ity, rehefa nalaza, rehefa naomby, rehefa nomena fahefana, namirapiratra, indrisy fa dia nivadika, tsy nahazaka toeram-boninahitra zay nomen'Andriamanitra azy. Lasa rehare, tonga ny rehare sy ny avinavina, tonga ny eboebo. Ry havana, indraindray ty fisandratany tia dia mampidaraboka, mampietry, rehefa tsy mitandrina, mampivarina ny fisandratana. Rehefa eny ambony eny milengilingina dia mitandrema tsara, fa eny saropanina eny, mora menjery eny, mitandrema. Nareo izay mijoro tsara ozy izy ny ten'Andriamanitra, mitandrema sao lavo. Ovakitsika ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalina ambin'ny folo, ahitantsika izany hoe tsy fahazakatsika ny fanambinana zany zay niatra tamin'ny Ozia. Vakitsika ny havana andininy ambin'ny folo, fita amin'ny fahavalina ambin'ny folo, vakitsika miadana zany. Minaran'i Jesosy manao hoe
ary nonona hery izy dia niavinavina ny fony ka nanao izay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah handoro ditin-kazo manitra teo amin'ny alitara fandorona ditin-kazo manitra fa niditra naraka azy kosa Azaria mpisorona mba amin'ny valo-polo amin'ny mpisoron'i Jehovah lela mahery sady mahery avokoa ary nanohitra ny Ozia mpanjaky ireo ka nanao taminy hoe tsy rahanao ireo ziany andoro ditin-kazo manitra ho an'i Jehovah fa ny mpisorona ihany dia ny taranak'i Arona izay no amasinina andoro ditin-kazo manitra miala amin'ny fitoerana masina fa manao izay mahadiso ianao ary tsy ho voninahitra ao hoe ho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Ilay hery sy fahombiazana nahatonga azy rehare nahatonga azy hiavonavina ka nihevitra izy fa hatrany amin'ny asa nampisorona avy no idirany nanjakazakany. Misy olona angery havana miditra amin'ny tsy tokony hidirany zay le resaka eto miditra amin'ny tsy tokony hidirana ozy izy avitelo zay aza mifanitsaka plate-bande ataoviny anao afa ty asako ty zay le tantara teo hatramin'ny asa mpisorona avy asany olomba ositra mandoro ditin-kazo manitra zay avy ny idirana tia no enjehana avokoa ny asa rehetra satria izy zany izy ny rôle izy ny lehibe izy ny manam-pahefana. Olomba ositra hafa ny manao zany tsy anjaranao zany zay ny fanaranao tomtompo atao ny mpanjaka dia ho nosorana rehetra telo le tiany nosorana ny mpanjaka dia ny mpaminany dia ninona dia ny mpisorona samy nosorana ireo anao asa dia samy manao ny asany samy mipetraka amin'ny asany zay tsy mahavita ny asany iny tompo manadina azy. Olomba ositra hafa ny mandoro ditin-kazo manitra samy olomba ositra ireo ry havana malala ary samy manana ny asa zay nomen'Andriamanitra azy avy fa nataony tsinotsinona ny asany mpisorona nanjakazakany tsy noajainy tsy ianao ane zany. Misy olona no fidin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra hanao ny asany rehetra sao dia mpiandro ireo manao akanjo fotsy ireo tsy hoe kory hoe nareo mpiandro anganareo ihany mahay mandroaka devoly alao mba roahany akio dia avy koa anao dia anaovanao ny akanjo fotsy dia ataonao andramany hoe ahitanao ny tsy miteny andramo vazivazy zany tsy azo vazivazian'Andriamanitra olomba ositra ireny ary manana an'izay mifanekeny tamin'ny tompo izy fa misy olona manao tsinitsinina ireny mpaminan'Andriamanitra reny manao tsinitsinina ireny olomba ositra reny tia anjakazaka tia hibaiko zay ngery izy teo hoe alao ataoko teo izy tezitra ny Azaria sy ny mpaminany sy ny mpisorona valo-polo samy mahery tsofoka tao anatin'ny tanan'Andriamanitra. Misy olona ny fidin'Andriamanitra hanao asa ao amin'ny fiangonana ny mpiandry ny mpitandrina ny diakonina ndrendrery havana dia everiny olona fa azo tevatevaina azo tsinitsiniavina reny asan'reny mpiasan'Andriamanitra reny na azo an'i Jesosy zany Jesosy nge natratranyzany ihany koa dia zao ny tenin'i Jesosy hoe tsisy mpaminany ajaina eto amin'ny taniny mpaminany tsy masina taniny eo sika fa tsy zany akoriny eo fa tsisy mpaminany ajaina akasitrahana eo amin'ny taniny dia nenjehana koa Jesosy saika ho avarina kady mahazo mpan'Andriamanitra rehetra zany tahaka zany koa nataony Heroda zay nanjakazaka ry havana eto amin'ny tompo zay ny fanarahanao tao amin'ny tompo ataovy zany ny hevitra eto Ozia fa noho ny fahaizany sy ny heriny sy ny tanjany sy ny fahefany dia afaka naneriny mpisorona koa izy hanao asana mpisorona tsy nitady an'Andriamanitra intsony izy tsy nakato ny tenin'Andriamanitra izy efa nitodika tany amin'ny Andriamanitra hafa indray na nimbazimba ny tempolin'Andriamanitra zay le hoe nivadika tamin'i Jehovah izy lasa nyrehare ny avinavina adinony ilay Andriamanitra nanampy azy
adinin'Andriamanitra ny fidy azy ka tsy natao ohatra n'Andriamanitra intsony izy, nataony tsinitsinina reo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny toerana masina. Tsy raharahanao zany ozy izy mpisorony, tsy raharahanao zany fa ry ny asanao. Misy fotoana tokoa ny havana hoe valeo amin'ny adalany ny adala, sao dia hevitra ny tenany fahendry izy a, fa adala dia valeo amin'ny adalany. Tsy raharahanao zany fa asana mpisorony zany, aza mitsabatsabakany ianao, tezitra mafy izy. Niatra tamin'ny teo no eo ny abokany, sazy mafy izay nataon'Andriamanitra zany, manambara ny fahatezerin'Andriamanitra zany. Na dia saika andoso ta ivoaka ny tamin'ny tempolin'Andriamanitra, mivoaka aingana izy teo tranon'i Jehovah, tsy afaka niala tamin'ny tsony ny abokany. Boka mandra-pahafatiny, ny tokamonina mandra-pahafatiny, tsy nahazo fanasitranana. Ary manamarina ny tenin'i Jesosy zany hoe misy maro ange ny olona boky fa rety ihany namana ihany ny dioviny, misy maro ange mitondra teny fa reto ihany tsy nahazo fanasitranana mandra-pahafatiny. Zany ny kapok'Andriamanitra mivaivay, ny teny amintsika ny tenin'Andriamanitra. Aza manao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra, aza manao tsinitsinina olom-bohosotr'Andriamanitra, fa tsy ho zakatsika zany kapok'Andriamanitra marivorivo zany. Vo entsika teo nazo an'i Herôda, inona nazo an'i Herôda? Lany tsiakana. Ozy ny toriteny tamin'ny voalohany hoe tratran'ny 𝘃cije heç𝗶𝗵𝗺𝗺 zony hatrany amin'ny ato-domy izy kakana. Lany tsiakana, kapok'Andriamanitra zany, satria miseho azy matanjaka sy mahery manam-pahefana. Indramina ny hery sy ny tanjaka, indramina ny fahasalamana mandalo zany. Aza miandro kapoka ozy le tononkira zay, fa teto tsy fantatsika ny toy ny tantara hoe nibebaka ve Ozia, fa ny fantatra dany hoe tsy afaka nivavaka niditra am-piangonana antsonina mandra-pahafatiny izy ary natokamonina. Zany no sazy faran'izay enjana. Andriamanitra akory tsy adala ka nifidy ny taranak'i arona ho mpisorony. Tsy anjaranao ny mitsikera, tsy anjaranao mitsara ny mpanompon'Andriamanitra, fa azy zany. Isika mpiandry ataovy tsara ny asan'Andriamanitra ho adinina amin'izanytsika. Isika kristianina aza manenjika mpanompon'Andriamanitra, rehefa tsy tianao no ametraha tanana dia mipetraha fotsiny. Fa aza manao hoe zay loha tsy ametraha an'ilay tanana zany, tsy mifainana eny amin'ny fiarahamonina akory nizay hoe iny mpiandry ange ohatr'izao hoe nazara manana fahaleme koa aho, fa tsy zay akory ny tsarana. Ny toriteninao na ny fitoratenanao ohatr'izao tsy ry havana. Nosoron'Andriamanitra isika, mpanompon'Andriamanitra ianao, izao sy ianao, ka Andriamanitra no miandany amintsika. Jehovah ny amaly, ianareo kosa anginy. Tandremo ry havana feny, tandremo tsy ho tahaka ny Ozia isika. Tsara fiandohana, ahoana? Ratsy fiafarana. Tsara fiandohana, ratsy fiafarana. Tany amin'ny tendrony ambonin'ny tany namirapiratra fa nidaraboka, fahabokana dia fahalotony zany. Tsy azo vazivazin'Andriamanitra meteza ho mahatoky amin'ny finoana, miorena tsara, aza miova, ratsy ny fiavonavonana, ratsy ny fireharehana. Tandremo, sao lay arena, sao lay hery, sao lay fitahina, indray ny ivadiantsika amin'Andriamanitra. Tsy azo ifananana ny mpanompon'Andriamanitra olona nanao fanekena ireny, manao fanekena mpiandry no asa fifohazana. Asany zany mampahery atsika mpiandry isika fifohazana, fa tsy mora kosa ny asa miandry atsika izany, tsy ny rehetra koa ny anaiky atsika, fa ataovy ny asa. Hoy voalaza zay hoe isika tsy maintsy miasa raha mbola atoandro ny andro, ka dia miasa isika
satria anadinan'ny tompo atsika izany ataovy ampitiavana izany ny asa mampiantra asa tsy azosika atao zany fa asany zany misy ten'Andriamanitra ny amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo any nisy antsoina hoe simona zay mpanao fanafody laza hoe omeko voly anao fa mba manina ozy izy mbe fahefana mba androka devoly tsy azo vodim-bolo zany tsy azo vodina ny fahefana amin'Andriamanitra zay nomendro n'Andriamanitra fahefana ihany afaka manao zany dia ho aminareo ny fiadanan'ny tompo aleo ratsy fiandohana dia tsara fiafara toy izay tsara fiandohana fa ratsy fiafarana Andriamanitra tsy azo fatsifaziana averintsika ravana ilay ten'Andriamanitra Ary Ozia mba ho tadiditsika dia izao manao hoe izay mitady an'Andriamanitra dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny fa izay mivadika aminy kosa dia faiziny n'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany amen